Apokalipsy toko faharoapolo. Satana no fatorana mandritra ny fanjakana rivotaona. Apokalipsy toko faharoapolo, ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo. Ary hitako fa indro nisy anjely nidina avy tany an-danitra, nanana ny fanalahidiny lavaka tsy hita noanoa sy gala lehibe eny an-tanany. De ny sambotra ilay dragona izy, dia ilay menarana ela, ny devoly sy Satana izany, ka namatotra azy arivotaona, de nanipy azy ho amin'ny lavaka tsy hita noanoa ka nanidy izany, de nanisy tombo-kasety eo amboniny, mba tsy hamitahany ny firenena maro intsony mandra-pahatapitry ny arivotaona. Ary rehefa afaka izany, de tsy maintsy ho vahana kelikely aloha izy. Dingana farany amin'ny fitsanganana voalohany amin'ny maty, ny vanim-potoana ny fanjakana. Apokalipsy toko faharoapolo, ny andinin'ny fahaefatra hatramin'ny fahaenina. Ary nahita seza fiandrianana maro aho, ary nisy nipetraka teo amboniny, ary nomena fahefana hitsara izy. Ary hitako koa ny fanahin'izay nitapahin-doha noho ny filazanan'i Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra, sy izay rehetra tsy niankoka teo anoloan'ny biby dia na teo anoloan'ny sariny, ary tsy nandray ny marika ho eo amin'ny andriny na ho eo amin'ny tanany. Ary velona izy ka niara nanjaka tamin'ny Kristy arivotaona. Fa ny sisa amin'ny maty de tsy mbola velona mandra-pahatapitry ny arivotaona. Izany no fitsanganana voalohany. Sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany, ireo tsy mba ananany fahafatesana faharoa fahefana, fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka aminy arivotaona. Nofohaina i Satana noho ny farana ny arivotaona, nopitehina ny fitsomiany farany. Apokalipsy toko faharoapolo, ny andinin'ny fahafito hatramin'ny fahasivy. Ary rehefa tapitra ny arivotaona, dia ho vahana Satana ho afaka ao amin'ny tranomaizina nitoerany, ka hivoaka hamitaka ny firenena eny amin'ny vazantany efatra, dia Goga sy Magoga, mba hanangona azy ho any amin'ny ady. Tahaka ny fasitry ny ranomasina ny isany. Ary niakatra namaky ny tany izy, dia nanodidina ny tobiny olona masina sy ny tanàna malala. Ary nisy afo nidina avy tany an-danitra ka nandany azy. Natsipy tany amin'ny fariafo i Satana. Apokalipsy toko faharoapolo, ny andinin'ny fahafolo. Ary ny devoly izay namitaka azy, de natsipy tany amin'ny fariafo sy solofara, izay misy ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka koa, ary hampijaliana andro aman'alina mandrakizay ireo. Nisy seza fiandrianana fotsy lehibe, ny fitsanganana faharoa amin'ny maty. Apokalipsy toko faharoapolo, ny andinin'ny faharaiky ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ary hitako fa indro nisy seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny. Ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany, ka tsy nisy hitoerany intsony. Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana. Ary novelarina ny boky. Ary nisy boky ray koa novelarina, dia ny boky ny fiainana izany. Ary ny maty dia notsaraina araka izay zavatra voasoratra teo amin'ny boky, araka ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny, ary ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita namoaka ny maty tao aminy, dia samy notsaraina araka ny asany izy. Ary ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita dia natsipy tany amin'ny fariafo. Izany no fahafatesana faharoa, dia ny fariafo. Ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny boky ny fiainana, de natsipy tany amin'ny fariafo izy. Feno a sua banafiti
masoava